mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Dia faly miaraba antsika rehetra indray zay manjo izao onjam-peo izao manaraka ny fandaharana mana isan'andro atolotry ny fikambanan'ny mpiara-maky ny baiboly. Ny salamo fa 120 no iarahantsika mandinika indray amin'ity anio ity, kanefa tsy hoe mahazatra no mivavaka fa tena tsy efa misaina ny olombelona tokoa ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, rondentsika angataka ny fitarian'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanainy mba hanokatra ny masom-panahintsika hatakatra zay hevitry ny tenin'Andriamanitra ary afatra tiany ampitaina amintsika indray amin'ity anio ity. Ndeha hivavaka isika. Irinay Tompo ny hahatakatra ny sitraponao indray. Irinay ny hamantatra bebe kokoa anao amin'ny alalan'ny teninao, ko dia sokafo ny masom-panahinay. Ahatakaranay ny sitraponao amin'ny alalan'ny teny zay fampizaranay amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Dia matoky izahay fa hanakambara aminay indray ianao androany, fa tena ho tanolona ka anirin'ny teninao tokoa ny fonay, naiza toerana misy izay mandre izao afatra ho izao. Dia ampitomboy ny fononay avy amin'ny alalan'ny teninao indray. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompotianay. Amen. Salamo fa 120 no nde iarahantsika mamaky satria izay ny voalahatra ao amin'ny karatra ny mana isan'andro zay natao diniantsika indray amin'ity anio ity. Hoy ny vaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra aho, avy aiza ny famonjena? Ny famonjena dia avy amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Tsy mba avelany angozozany eny ny tongotrao, tsy ho rendrehana ny eny mpiaro anao. Indro tsy matory na rendrehana ny mpiaron'ny Israely. Jehovah no mpiaro anao. Jehovah no fialofanao eo amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy mba amely anao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Jehovah iaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny iaro ny fanahinao izy. Jehovah iaro anao na mivoaka na miditra, hatramin'izao ka ho mandrakizay. Ity salamo fa 120 ity dia salamo anisan'ny tiatsika kristianina ny mamaky azy, ary anisan'ny salamo betsaka ihany koa no mamadika an'izy ity ho lasa hira ho tonga eny am-bavan'ny olona, satria tsy mahagaga zany, satria ny salamo fa 120 dia tafiditra ao anatin'ilay salamo fihiranan'ny fiakarana zany. Salamo fa 20 ka hatramin'ny fa 430 manko dia tafiditra ao anatin'izay sokady izay hoe fihiranan'ny fiakarana. Betsaka ny salamo dia voatononao hoe iza nanoratra azy, na tamin'ny vanim-potoana nanahoana nanoratana azy, fa ity salamo fa 120 ity kosa dia tsy tena vantatra mazava tsara hoe iza marina moa no tena mba nanoratra azy ity, ary vanim-potoana nanahoana no nanoratana azy. Fa ny zavatra hitantsika eto dia ny lanjany, ny havesa-danjany zany tononkira izany, ary tsy salasala mihitsy ny azo milaza fa hoe ity salamo ity amin'ny mahasalamo fiakarana azy dia zao:
rehefa andeha amonjy ilay fivahiniana masina makany Jerosalema, ny zanak'Israely de manao an'ity ity. Na rehefa vita ihany koa lay fivahiniana masina ka iverina ody any amin'ny toerana misy azy izy, de manao ity ity. De ny Salamo 120 zany. Fa jereo koa fa na am'izao fotoana azy de mbola betsaka ny mampiasa an'ity Salamo 120 ity hoe: manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra, avy aiza ny famonjena ahy? Ny famonjena ahy de avy amin'ny Jehovah, mpanao ny lanitra sy ny tany. Tsy mba avelany angozoza anie ny tongotrao, tsy ho rendrehana anie ny mpiaro anao. Indro tsy matorona rendrehana ny mpiaron'i Israely. Jehovah no mpiaro anao, Jehovah no fialofanao eo amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy mba mely anao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Jehovah hiaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny hiaro ny fanahinao izy. Jehovah hiaro anao na mivoaka na miditra, hatramin'izao ka ho mandrakizay. Zany salamo zany de mbola betsaka ny mampiasa an'izany. Firy ny ray aman-dreny rehefa mananjanaka vavy andeha hanambady, alohan'ny andehanany zanany hanambady de efa kinoan'ny zanany io. Firy ny ray aman-dreny amin'izao fotoana mbola miampiasa an'io rehefa andeha hianatra, andeha lavitra ny zanany, de anisan'ny tsodrano omeny ny ray aman-dreny, vakin'ny ray aman-dreny ho an'ny zanany io. Satria io no mamaritra hoe iza le Andriamanitra ivavahantsika. Ary atojo zava-manahirantsika, aizitsika ny antehitra. Iza no antsontsika, iza no afaka hanampy antsika. Fa hitantsika tsara fa izany Salamo 120 izany de zany koa no anisan'ny mba niriny Josoa teo amin'ny fiainany. Josoa rehefa lay nofidian'Andriamanitra isolo an'i Mosesy, mila fampaherezana, mila teny mamy, de nomen'Andriamanitra teny mamy tokoa ane Josoa. Josoa 1:5 de hozy izy: tahaka ny nombako an'i Mosesy nombako anao, tsy andao anao na hafoy anao aho. Satria izay mihitsy Salamo 120 ambara: tsy andao anao na hafoy anao aho. Mpianatry ny tompoko ny ilan'io salamo io, de ny tompo mihitsy no nanome teny fampaherezana azy. Mateo 20:20 zay zary haitsika re tsy enjery loatra. Indro momba anareo mandrakariva aho, mandra-pahatapitry ny fahataperan'izao tontolo izao. Zany no azo amtinana ny Salamo 120. Manambara fa Andriamanitra tsy mandao, Andriamanitra miara-dalana amin'ny olona. Fa azo heverina fa ny zanak'Israely rehefa andeha amonjy ilay fivahiniana masina ho an'ny Jerosalema, na rehefa avy nanao ilay fivahiniana masina avy an'ny Jerosalema ka ody, de mihira an'io hira io foana. Satria fantatsika tsara fa ny fanontaniana de zao hoe: manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra aho, avy aiza moa ny famonjena ahy? Manompoka hatrany avaratra, zany hoe manompoka hatrany Galily, mandalo any Samaria ka hatrany Jodia. Ny tanàna rehetra tamin'izany de zao hoe feno tendrombohitra. Ary raha feno tendrombohitra de isaky ny manompo ny masony amin'ny tendrombohitra ny olona, de to miandrandra lanitra. Kanefa rehefa mandeha koa anao any anatin'ireny elakelaky ny tendrombohitra samy hafa ireny, de misy tahotra ihany koa mety mitranga ao anatinao. Ary mety zany rehetrarehetra zany na tonga ny mpanoratra nanao an'ity hoe manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra aho, avy aiza moa ny famonjena? Avy aiza moa ny famonjena? Sarobidi ny mametraka an'izany fanontaniana izany. Avy aiza ny famonjena? Fa ny mpanao salamo ihany de mamaly izany eo ny eo ihany.
manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra aho, avy aiza moa ny famonjena. De izany no miteny eo amin'ny andininy faharoa manao hoe ny famonjena dia avy amin'ny Jehova, mpanao ny lanitra sy ny tany. Ny famonjena de avy amin'ny Jehova, mpanao ny lanitra sy ny tany. De jereo tsara ny tanànany zanak'Israely de niorina teny etapy tendrombohitra, ary ny tendrombohitra de fiarovana ho azy raha eo an-tanàna zany. Fa saingy zao, iny ve ny teny miaro azy ozy izy? Ny famonjena azy tsy avy amin'ny tendrombohitra, fa avy amin'ny Jehova, lay nanao ny tendrombohitra, satria lay Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany. Be deaibe ny olona ny famonjena azy mbola eny ambony tendrombohitra, mandeha manamasina amin'ny tendrombohitra ery amin'ny tendrombohitra ery, eny ny famonjena azy. Ary mbola maro zany eto Madagasikara amin'izao fotoana, fa na manodidina antsika ary de hitantsika zany hoe any amin'ny faritra na ny tanàna misy antsika any, mbola misy tendrombohitra amasin'ny olona. Fa raha nametraka fanontaniana ny mpanao salama manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra aho, avy aiza ny famonjena? Famonjena dia avy amin'ny Jehova, mpanao ny lanitra sy ny tany. Tendrombohitra ve? Feno zany tamin'ny andron'ny zanak'Israely ny tanànany. Niaro ny tanànany zany, kanefa rehefa nandeha ny vahiny koa izy, rehefa nandeha amin'ireny toerany ireny izy, betsaka ny zavatra mampatahotra azy, betsaka ny zavatra mety manahirana azy, ary mety misy jiolahy mihitsy rehefa andeha hamonjy izay fivianianana masina izy, de mety misy mpandromby eny dalana eny. Ary tadiditsika tsara ilay ohatra nataon'i Jesosy Kristy, Luka 10, ny amin'ilay lehilahy izay nandeha teny an-dalana, de nisy nandroba ozy izy. Tadiditsika tsara ilay fanoharana ny amin'ny Samaritana. Ndika zany de zao hoe raha ny vanim-potoana tamin'ny zanak'Israely tamin'izany koa, de efa nisy ny mpanendaka, efa nisy ny mpanao akeriny, ary efa nisy zany de zao ny lazain'ny mpanao salamo hoe na de mamaky ny loasa aloko ny fahafatesana ary izy, de ampitsapaninina azy zany, satria maninona? Mitsoraka azon'ny Jehova no mahafatahotra azy. Ny fiainana koa de misy fotoana ianao mandalo toerana manahirana, toerana mampatahotra, toerana efa fantatrao be mpangalatra, be mpanendaka, de mety rehefa mihodinkodina ianao mijery de miainao anatin'ny tahotra sy ny hororo. Fa ao anatin'ny reny mihitsy ny mila mametraka an'ity fanontaniana ity hoe manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra aho, avy aiza ny famonjena? Ny famonjena dia avy amin'ny Jehova, mpanao ny lanitra sy ny tany. Fa jereo ny olona amin'izao fotoana, betsaka ny tsy mandeha taxi brosy intsony amin'ny alina, satria betsaka ny mpanendaka, betsaka ny mpanao ratsy. Ary rehefa mba mandeha manao voyage reny ianao, de atopazo ny masonao mahita ny tendrombohitra. Daoka iverinao aminao ty Salamo 120 ity, manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra aho, avy aiza ny famonjena? Ny famonjena dia avy amin'ny Jehova, mpanao ny lanitra sy ny tany. Zany hoe le Andriamanitra mifehy ny zavatra rehetra, nanao ny zavatra rehetra, mahay ny zavatra rehetra, avy amin'izany ny famonjenantsika. Raha avy amin'ny Jehova ary ny famonjenantsika de inona ny fiatraikan'izany eo amin'ny fiainantsika? De ndao ne ho jerentsika amin'ny antsipiriny zany. 9, tsy mba avelany angozozana eny tongotrao, tsy ho rendrena eny mpiaro anao. Indro tsy matorina rendrena ny mpiaro anao. Jehova no fialofanao eo amin'ny ankavananao. Rehefa nandeha ireto zanak'Israely reto hamonjy ilay fivianana masina, rehefa mandeha eny an-dalana amin'izany fivanianana masina zany, de misy fotoana mety ho reraka, misy fotoana mety ho ketraka, satria lavitra ny lalana. Misy fotoana mety angozozo mihitsy ny tongotra noho ny alavita ny lalana, kanefa mety noho ny tahotra, ny loza mety hitranga ihany koa, mety misy zany. Fa saingy zao, Jehova Andriamanitra de ny tena nanome fampanantenana, fa tsy angozozo ny tongotrao. Satria amin'ny maha olona anao tokoa de misy fotoana tena mangozozo ny tongotrao. Jereo ne le zavatra ambaran'ny Salamo be deaibe momba an'izany, ohatra ny Salamo 7:7, 1:7 de hoy izy ny tenin'Andriamanitra amina: Andriamanitra mahaso ny Israely tokoa, dia ny madio fo,
fa zao de saika nibolisatra ny tongotro, saika solafaka ny diako satria nialona ny prery aho raha nahita ny fiadanany ratsy fanahy. Salamo 4:20, 7:20. Fony aho nanao hoe mangozozo ny tongotro dia ny famindraponao Jehova o no nanohina. Inona ny tianambara ao anatin'izany? Ny fanarana ny tompo de mety misy fotoana misy tahotra, misy ororo, mety mangozozo ny tongotrao. Saingy rehefa fantatra hoe ny famonjenanao dia avy amin'ny Jehova irery any, de izy mampanantena fa tsy avelany angozozo aneny tongotrao. Fa iza moa le Jehova mpiaro e? De tahaka n'ireny mpiambiny ireny izy da tahaka ny gardien. Ahoana ny filazany azy? Tsy ho rendrena anie ny mpiaro anao, indro tsy matory na rendrena ny mpiaro ny Israely. Tsy matory, tsy rendrena ny mpiaro ny Israely. Ary zany io Jehova Andriamanitsika io, Andriamanitra tena miaro anao isa-tsegondra, ary tena mahita ny fiainanao isa-tsegondra. Io tsy tahaka ny Andriamanitra ny bala. Taditsika tsara ny mpanjaka voalohany 7:20. Lay Eli niona tamin'ny mpaminany bala de le samy nanao fanatitra, fa tsy afaka mampiasa afo fa mivavaka fotsiny mba iretan'ilay fanatitra. De niteny Eli, rehefa nivavaka teo mpaminany bala, tsy nety nirehatra, tsy nety nirehatra, de hozy izy nanao hoe so de mbola matory ny Andriamanitra reo, fa tsy mafimafy kokoa izy. Fa ny Andriamanitra, ny Baiboly, lay rain'i Jesosy Kristy, lay mpaharany lanitra sy ny tany dia ambarany Salamo 1:20, fa tsy matory na rendrena ny mpiaro ny Israely. Noho izany, amin'ny atoandro izy afaka miaro anao, amin'ny alina izy afaka miaro anao, fa tsy hoe amin'ny atoandro any de afaka miaina amin'ny fiadanana ianao, fa rehefa amin'ny alina de matahotra ianao. Haitsika loatra re Salamo hoe ratsy Jehova ny miambina ny tanàna, de miaro tory foana ny mpiambina. Ary amin'ny vanim-potoana misy antsika amin'izao fotoana, zay isina ororo sy tebiteby lava, de mila mahatsiaro an'ity Salamo 1:20 ity isika. Indro tsy matory na rendrena ny mpiaro atsika, fa ny zanak'Israely rehefa amonjy lay fivanianana masina de mety nandeha andro manalina mihitsy izy, ary mety misy fotoana izy mandeha de mitoby amin'ny toerana anankiray amin'ny alina, mety misy tahotra ao anatiny. Fa saingy zao afaka nyteny izy hoe manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra aho, avy aiza ny famonjena. Ny famonjena dia avy amin'ny Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany. Tsy avelany angozozo anie ny tongotrao, tsy ho rendrena anie ny mpiaro anao, indro tsy matory na rendrena ny mpiaro ny Israely. Mba manahoana re finoantsika an'io Andriamanitsika io e? Fa ny Andriamanitsika tsy mba Andriamanitra matory ka mila foazina, fa ny segondra ray sarobidy amin'Andriamanitra, satria Andriamanitra velona izy, de mijery anao mandrakariva, miaro anao mandrakariva eo amin'ny fiainana. Manomboka amin'ny 5:10 de hoy indray vaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe Jehova no mpiaro anao, Jehova no fialofanao eo amin'ny ankavananao. Jehova no mpiaro anao, Jehova no fialofanao eo amin'ny ankavananao. Fa maninona moa no teneny hoe eo amin'ny ankavanana? Haitsika tsara fa ny toerana sarobidy indrindra ho an'ny mpiambina de eo ankavanana. Raha tena mpiambina tsara izy de eo ankavanana matetika. Eo izy no afaka mihetsika, eo izy ny afaka miaro, eo izy ny afaka manao zavatra rehetra. De jereo tsara fa ny zavatra ny teneny de zao hoe Jehova ny fialofanao eo amin'ny ankavananao. Andriamanitra de tsy mametraka antsika amin'ny toerana manahirana, fa Andriamanitra de manala antsika amin'ny toerana saropady mampatahotra, fa izy no maka an'ireny toerana ireny mba hiaro anao. Ary zany no nambarany tamin'ireto zanak'Israely andeha fivanianana masina reto, na ody avy any amin'ny fivanianana masina, de nitenenina anao hoe Jehova no mpiaro anao e, Jehova no fialofanao eo amin'ny ankavananao.
Zany hoe eo amin'ny toerana sarobidy indrindra no misy an' Jehovah Andriamanitra ao. Eo amin'ny toerana tena ahafahany mihetsika ao anao no hipetrahany. Ary izy tsy mametraka anao amin'ny toerana mampatahotra, tsy mametraka anao amin'ny toerana mampidi-doza. Zany no mpiaro anao. Fa ny fanontaniana mipetraka, sao de zany maka ny toeran'i Jehovah? Na zavatra hafa no ataoko maka ny toeran'i Jehovah eo amin'ny fiainako? Zavatra hafa no fialofako, sao de olona no fialofanao ka io izy no kavananao ka hoe io no mpiaro ahy, io no garde de corps-ko. Fa ao ka Jehovah no fialofanao eo amin'ny ankavananao. Andininy fahenina de hozy izy, masoandro tsy mba hamely anao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Inona ny tiana lazaina amin'izany? Masoandro, ny andro, ny volana noho ny alina. Ka na amin'ny atoandro na amin'ny alina de arovan'Andriamanitra ianao. Fa tamin'izany ihany koa de zao, mbola nisy ny finonom-poana, mbola nisy ny mitady fiarovana tamin'ireny masoandro sy volana ireny, mbola nanamasina an'ireny, mbola matahotra an'ireny. Fa zao ny tenenin'Andriamanitra hoe aza matahotra, fa nizaniza tsy afaka mikasika anao, na amin'ny fotoana roviana, na amin'ny toerana inona, de tsisy ahakasika anao reny, na iza na iza. Zany mila tsarovana, zany mila tonga ao anatin'ny saitsika hoe Andriamanitra zay ivavahako no namorona ny tany sy ny lanitra, namorona ny volana makitana, namorona ny rano sy ny hazo. Noho izany reny tsisy ahakasika atsika, fa misy matahotra hazo madiro na zavatra ohatr'izany satria hoe masina hony, misy hery hony, misy fanahy hony. Amin'ny olona matahotra izany reny misy hery. Fa amin'ny zanak'Andriamanitra tsy manan-kery aminy, satria Jehovah no mpiaro anao, Jehovah no fialofanao amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy mba hamely anao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Fa rehefa nandeha teny tokoa ny zanak'Israely de daimia ny ainandro. Fa saingy izao misy hery hafa omen'Andriamanitra ny olona. Eo amin'ny fiainantsika andavanandro koa de mety be ny zavatra mety midanika eo amin'ny fiainantsika, fa arovan'Andriamanitra tsika amin'ireny. Farany andininy fahafito sy ny fahavalo de hoy ny tenin'Andriamanitra hoe Jehovah hiaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny hiaro ny fanahinao izy. Jehovah hiaro anao na mivoaka na miditra, hatramin'izao ka ho mandrakizay. Ny fiarovan'i Jehovah Andriamanitra dia amin'ny ratsy rehetra, na amin'ny endrika inona na amin'ny endrika inona, de arovan'Andriamanitra amin'ny ratsy ny olona. Efa nandeha teny manko aho, reto zanak'Israely reto, hamonjy ilay fotoana sarobidy ho azy ireo any Jerosalema. De be dehibe ny ratsy mety mahazo azy, be dehibe ny fisedrana mety hiantra aminy, na avy any ivelany na avy ao anaty. Isa amin'izy zany, na amin'ny toe-po ao anaty zay tsisy pahita akory ary. Azany na tonga azy hoe Jehovah hiaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny hiaro ny fanahinao izy, hiaro ny toe-ponao izy, hiaro ny toe-panahinao izy. Raha fantatrao fa avy aiza ny famonjenanao? Ny famonjenanao avy amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany ihany. Satria rehefa mandeha teny daholo nge zanak'Israely, tsy lozan'izay tsisy olana, olam-pifandraisana, olana amin'ny aretina sy ny zavatra maro samihafa, fa de manome fampanantenana ny tenin'Andriamanitra hoe Jehovah no hiaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny miaro ny fanahinao izy. Ny fiarovan'i Jehovah Andriamanitsika tsy zavatra ety ivelany fotsiny ihany, fa hatrao anatintsika ihany koa. De hatramin'ny toe-po amam-panahintsika Jehovah no afaka miaro antsika, amin'ireny toe-po ampam-panahintsika reny koa eo amin'ny fiainana. Betsaka anie ny zavatra mety mandoto ny fo sy ny saina, fa saingy izao
raha Jehovah ny manadio ny fotsika, manadio ny saitsika, manadio ny fanahintsika, dia izy no miaro antsika ao anatin'ireny. Dia hoy izy ny 15 manao hoe Jehovah iaro anao, na mivoaka na miditra, hatramin'izao ka ho mandrakizay. Salamo firanany fiakarany ty. Dia vao manomboka miainga ianao, dia aoka ho tsapanao izy fa Jehovah iaro anao. Rehefa ho tonga ianao, tadidio fa Jehovah iaro anao. Na amin'ny départ, na amin'ny arrivé, na amin'ny fiaingana, na amin'ny fahatongavana, na amin'ny fivoahana, na amin'ny fidirana, dia Jehovah no iaro anao. Hatramin'izao ka ho mandrakizay. Zany hoe manomboka izao ka mandrakizay dia izao hoe tsarovy fa Jehovah ny mpiaro anao eo amin'ny fiainanao. Afitintsika izay dia izao firanany fiakarana ny Salamo 120. Rehefa handeha ny zanak'Israely hamonjy ny fivaniana masina tany Jerosalema na ody avany, dia mamakivaky tendrombohitra be dehibe izy. Rehefa mijery ny tendrombohitra izy dia manontany tena hoe avy aiza ny famonjena antsika, raha izao no misy loza, raha izao no misy loza, raha izao no misy zavatra mitranga, avy aiza ny famonjena antsika? Dia ny teny izy nanao hoe ny famonjena antsika dia avy amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Ka na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona, na amin'ny toerana inona na amin'ny toerana inona, na zavatra ivelany na zavatra anatiny, dia Jehovah no miaro antsika. Ary zany Jehovah zany amin'ny fotoana rehetra, amin'ny segondra rehetra, dia tsy mba matory fa miay ny olona. Dia hoy ny mpanao salamo, manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra aho, avy aiza ny famonjena? Famonjena dia avy amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Tsy mba avelana angozozo anie ny tongotrao, tsy ho rendrehana anie ny mpiaro anao, indro tsy matory na rendrehana ny mpiaro n'Israely. Jehovah ny mpiaro anao, Jehovah ny fialofanao amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy mba hamela anao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Jehovah iaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny iaro ny fananao izy. Jehovah iaro anao na mivoaka na miditra, hatramin'izao ka ho mandrakizay. Dia mba ho tanteraka amintsika koa izany, ary mba ho raisitsika amin'ny finoana izany, fa Jehovah ny mpiaro antsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Ka na toerana, na fotoana, na zavatra izay mety mitranga, na zavatra vao manomboka na miafara, dia hitenitsika na hoe Tompo ho aiza moa izahay? Ao aminao no misy fiarovana tsara, ao aminao no misy fiainana, ho aiza moa izahay? Vavaka isika. Misaotra Tompo fa ianao no fiarovana tsara ho anay, dia ampianaro izay toetra eo aminao, fa raha lavitra anao izahay dia hidiran-doza ny fiainanay. Fa raha eo anilanao izahay, ianao le Andriamanitra tsy matory na rendrehana, raha eo anilanao izahay dia ianao no fialofana eo amin'ny ankavananay. Ka ianao no mitantana anay na miditra izay na mivoaka, ianao no miaro ny toe-ponay, ny toe-piainanay, na ny ivelany na ny anatiny. Dia misaotra fa mbola tsy miovy ianao, lay Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany, izay mpiaro anay. Misaotra fa ianao nanome ny zanakao dia Jesosy Kristy izany, lay tonga tety an-tany, ary nanome fampanantenana anay, fa momba anay mandrakariva, mandra-pahatapitry ny fahatamperan'izao tontolo izao. Misaotra Tompo fa ny famonjenay dia ao aminao irery ihany. Amen. Dia izay no fandarana mana isan'andro, niarahanareo tamin'ny fikambanam mpiara-maki ny Baiboly, ary namanareo Camilla Falmana no nanolotra anao izany tamin'ity anio ity. Mandra-piaona ny fiadanan'ny Tompo aminao anie. Mana isan'andro fandiniana sy fandalinana ny soratra masina, atolotry ny fikambana amin'ny mpiara-mamaky ny Baiboly. Raha nahalinanao izany, azo atao ny mividy kasety na CD izay hafarana amin'ny fikambana amin'ny mpiara-mamaky ny Baiboly.
Totobato raha navalona voalohany Antaninarenina. Raha mila fanampanazavana dia antsoy ny laharana tarby 24 809 92 na 032 72 147 27. Ho anareo any amin'ny faritra kosa mifandraisa na manatona ny mpiandraikitry ny fikambanana any amin'ny faritra misy anareo.